Andriamanitra ny ambola fotoana omena antsika tahaka an'izao raha mety ianao dia asan-drato ny vavakao ary. Raha masina tsara indrindra ray aminaran'i Jesosy mbola feno fankasitrahana anao foana izahay any amin'ny zavatra rehetra izay ataonao eo amin'ny fiainanay. Misaotra Jesosy ny amin'izao fotoana opportunité omenao anay izao, ahafahanay mianatra, ahafahanay mifampahery amin'ny teninao, ahafahanay matsapa sy maheno an'izany fahatsaranao izany Andriamanitra ao anatin'ny teny. Dia ankehitriny izahay Jesosy fenoy anao indray izahay androany. Hoento amin'ny sitraponao indray izahay androany. Sakafo ny masom-panahinay Andriamanitra, ahafahanay mamantatra ny sitraponao ihany koa amin'ny alalan'ny teninao. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny teny ifampizarantsika dia ilay teny eo amin'ny Jaona toko 9. Tantaran'ilay vehivavy tratra olona tanana janganjanga moa izy io. Dia andao vakiantsika kely vetivety amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Jesosy kosa nakany an-tendrombohitra Oliva ary noho ny maraina koa dia nakeo an-kianjan'ny tempoly indray Jesosy ary ny vahoaka rehetra nanatona azy dia nipetraka izy ka nampianatra azy. Ary nisy vehivavy anankiray azony jangajanga nentin'ny mpanorandalàna sy ny fariseo ary rehefa napetrany teo afovoany izy dia hoy ireo taminy, mpampianatra ity vehivavy ity azo latanana janganjanga ary ao amin'ny lalàna Mosesy dia nandidy antsika fa ho toraham-bato izay vehivavy manao toy izany, fa ahoana kosa hoy ianao? Fa izany no nilazainy akany fanahy azy mba azahoany izay hiampangany azy. Fa Jesosy niondrika ka nanoratra teo amin'ny tany amin'ny ratsan-tanany ary naharitra nanatona azy ireo dia nitsaka izy ka nanao taminy hoe izay tsy nanota eo aminareo no aoka hitora-bato azy voalohany. Dia niondrika indray izy ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany ary raha nandre izany izy dia nivoaka tsirairay hatramin'ny zokonjokony ka hatramin'ny zandrijandriny ary Jesosy irery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy teo. Ary rehefa nitraka Jesosy dia hoy izy taminy, raha vehivavy aiza ireny? Tsy nisy nanameloka anao va? Ary hoy izy, tsy misy tompoko. Dia hoy Jesosy, izao koa dia tsy manameloka anao. Mandehana ary amin'izao sisa izao dia aza manoto intsony. Amen. Teny anisan'ny voaraiko omaly mihitsy izy io isaorako an'i Jesosy satria tena teny nakasika anahy ilay izy dia izay no izarako anareo anazy androany. Ity vehivavy ity izany ilay tratra olona tanana jangajanga. Tena raha ny fahotana faratapony dia izany fijangajangana izany eo anatrehan'i Jesosy. Nefa teto Jesosy dia tena tsy nampiseho an'izany akory na dia kely ary hoe tena mpanota tena farahidiny mihitsy ity vehivavy ity. Tsy nanambany an'io vehivavy io izy. Tsy nipointe akory ny faratsian'ilay vehivavy izy na dia kely monja ary. Tsy nanala baraka an'ilay vehivavy koa izy. Tsy nanilika koa izy. Tsy nanilika an'io vehivavy io akory Jesosy. Fa tiany Jesosy foana reto io vehivavy io. Tiany ho récupérena foana io vehivavy io. Andaontsika hianatra an'izany androany. Mety mahita faiblesse n'olona be dia be ianao. Mety mahita zavatra tsy mety ataon'ny olona ianao. Fa andaontsika tsy hanameloka an'iny olona iny. Fa andaontsika tena hoe hitondram-bavaka an'iny olona iny. Amen. Hivavaka ho an'iny olona iny. Misy teny mpanompon'Andriamanitra anankiray izay hoe rehefa mahita zavatra tsy mety ataon'ny olona tsika hozy izy dia andaontsika tena hoe hi-comprendre an'iny olona iny hi-tolérer dia hitondram-bavaka. Amen. Tena anisan'ny nakasika anazy teny izay satria tena marina be hoe tsika foana mila miova. Tsika mila comprendre an'ilay olona satria tsika nefa manana an' Jesosy. Tsika efa mahafantatra an' Jesosy hoe izay Jesosy. Jesosy tia ny olona rehetra na dia mankahala anazy na dia manaratsy anazy. Dia tsika manana an' Jesosy dia tokony izay koa ny fitondrantenantsika. Amen. Ny olombelona raha ny ara-nofo dia ny faiblesse-nao foana, ny défaut antsika foana no hitany. Tsy mahita fa tsy izay izy amintsika. Ohatran'ny hoe miandrakendry-toana foana izy izany hoe hanao faute tsika anatin'ny fotoana anankiray izay ilay hoe ara-nofo.
dia ohatran'izay ilay eo amin'ilay andininy fahaefatra sy fahaenina eo ilay hoe le ohatrany hoe mandaza amin'i Jesosy izany ilay olona hoe tratra ny olona nitsangajangana io vehivavy io ohatrany hoe miapanga izany miandry an'i Jesosy ilay olona mba hoe ahoana izany mba hoe hiteny tsy mety ataon'io vehivavy io fa nefa Jesosy tsy izay dia amaha-olombelona ny olombelona manao izay andetehana anao foana manao izay irabesena anao foana ny olona izay ny porofo fa mbola tsy Jesosy ny ao anatiny satria Jesosy tsy izany Jesosy fitiavana tahaka ilay tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo aloha hoe rehefa manana an Jesosy tsika dia misy fitiavana Jesosy ilay tena fitiavana dia andao izany fitiavana izany ho zaraina ao manodidina antsika rehetrarehetra ny iainantsika isan'andro indraindray koa ny antsika mihatsara velantsika amin'ny tenantsika ihany tsika mahafantatra ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra fitiavana dia nefa tsika tsy ohatrany hoe tsy ho marina amintsika ve izany mihatsara velantsika amin'ny tenantsika ihany tsika dia andaontsika androany tena hoe anova ny fomba fiainantsika miaraka amin'Andriamanitra amen hoe fitiavana Jesosy dia fitiavana ny atolotritsika an Jesosy atolotritsika manodidina atsika na inona ataon'olona atsika dia tena hoe hizara fitiavana foantsika amen tsy mijery an'izany rehetra izany Jesosy fa izany rehetra izany ara netiny teo amin'ny hazo fijalinana ny faiblesse-tsika ny défaut-tsika ny faratsiantsika ny tsy fataterahantsika efa netiny teo amin'ny hazo fijaliana daholo izany izy ary hatramin'izao mifona ao antsika tena jereo aneza ny fitiavan'i Jesosy atsika izany dia tena hatraiza ny grandeur ary fitiavantsika an Jesosy ny anomezantsika n'ilay tena tsara indrindra ho an Jesosy hatraiza itsika mpanaradian Jesosy ve tsika ilay mpanaradian Jesosy ve izany mbola miaina amin'ilay ara-nofo sa ilay miaina tahaka an Jesosy andaontsika samy andiny tena androany satria tsika mila miova voalohany tsy tokony hiandry ny olona tsika hoe izy kosa ny tokony miova aloha izy ane ny diso hoe zao fa ndao tena tsika aloha ny jerevantsika voalohany hoe mila miova tsika mila mianatra isan'andro satria tsika malala ny fahamarinana tsika malala ny teny fahamarinana tsika malala ny Jesosy amen dia andaontsika tena izay mihitsy hoe hianatra tsika androany ho marina eo anatrehan'Andriamanitra amen eo amin'ilay andiny faha 1 milaza hoe tsy misy tompo koza izy dia hoy Jesosy izao koa dia tsy manameloka anao mandehana ary amin'izao sisy izao dia aza manota intsony amen tsy mpanameloka Jesosy fa nefa kosa milaza izy fa hoe amin'izao sisy izao izy dia aza manota intsony mety efa te hiova be tsika indraindray koa tsika ohatrany hoe manamelo tena indraindray ho anahy manokana izao nisy taona mihitsy tena ohatrany hoe ny kitiany devolo mihitsy tamin'izay satria ohatrany hoe lasa nanamelo tena hoe za ve Jesosy dia mbola zao ihany za ve Jesosy dia mbola zany ihany rehefa misy zavatra mitranga dia mbola zany foana no ohatrany hoe hiatrehako an'ilay izy dia ohatrany hoe lasa tafaletika anatin'ilay fanamelohan-tena indraindray ny fanamelohan-tena tsika no mahatonga antsika tsy afaka handroso koa ao amin'i Jesosy satria tavela eo tsika tavela mijery ny fakivintsika eo fotsiny tavela eo mifalavontsika eo fotsiny tavela eo amin'ilay hoe Jesosy ahoana eo fotsiny tsika fa tsy réagira izany hoe amin'ny anaran'i Jesosy confesseko fa tsy izany intsony dia ohatrany hoe tafiditra tanatin'ilay fanamelohan-tena dia nikasihan'Andriamanitra tamin'izay hoe tsy dikany aminao ne izany fanamelohan-tena izany fa miverena amiko fotsiny miverena amin'ny fifandraisana amiko fotsiny satria rehefa tsapako mihitsy tamin'izay fotoan'izay hoe tsy ampivavaka tsapako mihitsy tamin'izay fotoan'izay fa tsy ampy fifandraisana tamin'i Jesosy dia lasa ohatrany hoe entin'ilay nofoko lasa ohatrany hoe nofoko no mitondra anahy izany dia tamin'izay nikasihan'Andriamanitra hoe miverena amiko
dia izay koa ny ampaherezako atsika hoe andaontsika tsy hanana an'izany fanamelohan-tena izany satria indraindray ny fanamelohan-tena mitondra antsika hembotra, mitondra antsika tsy hahita ny fahatsaran'Andriamanitra. Ohatrany hoe lasa negatifa foana ny zavatra hitako. Nefa raha Jesosy ny ato anatiko dia tsara. Jesosy anie tsara e, tsisy tsara ankoatran'i Jesosy. Dia Jesosy no tokony hoe ho hitako foana amin'ny fotoana rehetra, na dia hoe misy zavatra hatrehako arany hoe mafy be a, dia Jesosy foana no tokony mpanjinina amin'ny fotoana rehetra. Amen. Dia arak'ilay teny teo koa hoe Jesosy hozy izy a tsy mpanameloka, fa amin'izao sisy izao hozy izy aza manoto intsony. Aoka koa tsika tsy hanararoatra ny fahatsoran'i Jesosy. Amen. Tsy hoe tsy mpanisa heloka izy, tsy hoe tsy mijery ny faratsiitsika izy dia hanohy foantsika hanao an'ilay zavatra ohatrany hoe tsy tiany, hanao an'izay hampalahelo anazy foana. Izy anie tena mahita an'izany izy, mety misy zavatra mbola tsy tanteraka ato anatintsika, fa izy nefa tsy manameloka. Dia andao nefa tsika tsy hanararoatra an'izay fahatsoran'Andriamanitra izay. Andao tsika rehefa hiaraka amin'Andriamanitra dia ho sincère, honnête. Indraindray tsika koa tsy honnête eo anatrehan'Andriamanitra. Indraindray tena tsy, ohatrany hoe tsy marina eo anatrehan'Andriamanitra izany tsika milaza. Za Jesosy tena te miova androany amin'ny anaran'i Jesosy, fa nefa aiza. Za aloha tena tratran'izany izy itony e. Fa voninahitra ho an'i Jesosy fa izy tena hoe mamerina foana mirécupérer anao. Tena famindrapo be Jesosy, tena mamindra fo Jesosy rehetra. Raha mbola manana fotoantsika, andao tena ho tsapantsika fa Jesosy mpirécupérer tsara indrindra ho antsika foana izy. Mampandresy atsika foana izy. Misy an'ilay teny izay a, atao amin'ny Matthieu 6:7 hoe raha mivavaka nareo hozy izy dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny jetilisa, fa ataony ho ny hamaro ny teny no hiainona azy. Andao tsika rehefa hiresaka amin'ny Jesosy dia avec honnêteté, sincérité tanteraka no mentsika hiresahantsika n'Andriamanitra. Tsika ane fatany, na tsy teny ary tsika dia fatany ao anatintsika, fatany ao am-pontsika. Dia tsy voatery kory tsika andahateny, na dia teny iray monja ary hoe tiako ianao Jesosy. Rehefa hitany fa honnête ianao miteny an'izany dia miasa izy eo amin'ny fiainanao. Amen. Andao tena ho tsotra eo anatrehan'Andriamanitra tsika, amin'ny fofeny fahatsorana no hiresahantsika amin'Andriamanitra. Amen. Tahaka an'ilay teneniko teo ihany hoe andao koa tsika tsy tsara velatsia amin'ny Jesosy aloha, dia tsy tsara velatsia amin'ny tenantsika. Amen. Misy teny izay ao amin'ny Jeremia 17:9-10 izay milaza hoe ny fozy izy dia mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra, sady manana aretina tsy azo tranona. Iza moa no mahafantatra ny aminy? Izaho Jehovah no mandinika ny fo sy mpamantatra ny vo, mba hanome ny olona rehetra araka ny alehany avy dia araka ny vokatry ny asany. Amen. Ao amin'ny Jesosy ihany izany ahafahantsika manasitrana ny fontsika. Matoantsika tsy honnête, matoantsika tsy sincère, matoantsika mbola misy zavatra manavesatra antsika dia mbola tsy sitrana ilay fontsika. Tsika vehivavy matetika, tsika ilay be fo kely, tsika ilay mora tohina, tsika ilay olony fo, tsika ilay mora voakasika, fa nefa ao amin'ny fo io no ahafahantsika ihany manala an'izany. Ara-nofo anie izany e. Raha tena Jesosy ny ao anatintsika dia fitiavana ny ao anatintsika, tsy fankahalana ny ao anatintsika, mahay mivavaka ho an'ny hafa, manana an'ilay fo mamela isan'andro. Amen. Dia andao sitrantsika ilay fontsika androany, satria ao amin'ny fo no mitondra ny zavatra rehetrarehetra. Amen. Dia andaontsika motsitra androany ny zavatra rehetra izay mety hoe tsy ahafahantsika mahita an'Andriamanitra, tsy ahafahantsika mandroso ao amin'ny Jesosy dia andao avotsitra tsika androany izany zavatra rehetrarehetra izany. Dia ny anankiray farany izay
ampitenen'i Jesosy dia hoe andaontsika mba ho ilay olona hisisika foana, hisisika ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra foana. Satria ny fisisihantsika eo anatrehan'Andriamanitra no ahafahantsika mitahiry an'ilay fandrosoantsika, mitahiry an'ilay fiarahantsika amin'Andriamanitra. Hisisika ohatran'ny Maria Magdalena ny tena nisisika mihitsy izy hoe eo an-tongotry Jesosy anadio ny tongony. Andaontsika mba ho ilay Maria Magdalena koa tsika tsirairay avy androany hoe hisisika eo amin'Andriamanitra foana, hisisika foana amin'ny fotoana rehetra hoe androso eo anatrehan'Andriamanitra foana, androso amin'ny fankatoavana anazy indrindraindrindra, androso amin'ny fahalalana tsara anazy. Tsy misy afa-tsy izany ny fiainantsika eto amin'ity tany ity. Dia izay hoe ny fehan-javatra rehetra, ny fehan'ny teny teo dia hoe Andriamanitra tsy mpanameloka fa andaontsika tsy hanao izay mampalahelo an'Andriamanitra intsony. Amen. Amin'izao sisa izao izy dia aza manota intsony. Andaontsika tena hivavaka foana, ametraka eo am-pelatanan'Andriamanitra foana ny fiainantsika mba tsy ho tafiditra anatin'izany fahotan'izany. N'ity vehivavy ity mety fijangajangana, fa ny antsika mety izany, fa mety hoe toetra, mety hoe mbola misy fankahalana ny anatintsika any, mety mbola misy fitsaratsarana ny anatintsika any, mety mbola misy hoe fijerena olona ny anatintsika any. Dia andao ho esorintsika izany androany. Amen. Mba tena hoe adio ho clean eo anatrehan'Andriamanitra tsika, mba ho tsapany hoe izany tokoa ilay zanako. Amen. Dia misaotra an'i Jesosy tsika ny amin'ny teny, dia andao hivavaka tsika hiselehan'izany teny izany, mba ho marina amintsika hoe olona tena hoe tsy hanameloka ny hafa koa tsika, fa hitondram-bavaka ny hafa. Amen. Ray masina tsara indrindra ray amin'ny anaran'i Jesosy, mbola mankasitraka anao zahay amin'izany teny izany. Mankasitraka Jesosy satria tena ho anahy mihitsy izany hoe tsy tokony manamelo tena Jesosy, fa tokony mitondra ny tenako eo anatrehanao aloha, mba ahafahako mandroso amin'ny sitraponao. Dia ampianary koa zahay Andriamanitra tsy hanameloka ny hafa tahaka anao. Ianao tsy nanameloka mihitsy ianao Jesosy, ianao tsy mpanisa heloka, ianao tsy mijery ny fahotanay, fa ianao ilay mivavaka sy mifona ho anay foana eo amin'ny tongotr'Andriamanitra. Dia izay koa Jesosy aoka tena ho marina aminay izany hoe amindra fo amin'ny hafa izahay, amela heloka izahay, hitolere ny hafa izahay, hikomprendre ny hafa izahay, hitondram-bavaka ny hafa izahay. Dia misaotra Jesosy ny amin'ny teny, misaotra foana fa manitsy foana ianao amin'ny teninao isan'andro isan'andro. Dia ity izahay Andriamanitra androany manaiky indray ho vainao amin'ny fiteninay, amin'ny fihetsika, amin'ny fieritreretanay, ny momba anay rehetra dia atolotra eo anao, ho voninahitra ny anaranao irery ihany. Dia amin'ny anaranao Jesosy eo no anaovanay izany vavaka izany. Misaotra ray masina indrindra. Amen. Andaontsika ite-tanana ho an'i Jesosy, andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra manaraka. Alléluia. Faly miarabantsika indray amin'ity sekoly tokantrano androany maraina ity, ame voninahitra an'Andriamanitra tsika. Dia ndaontsika mba fampairabe tondiony eo akaikinao dia tonono ny fiadanan'i Jesosy aminy, satria rehefa misy ny fiadanan'i Jesosy eo aminy dia afaka ny andray ny tenin'Andriamanitra tsara izy, ampiadanana dia afaka ny aina izay tenin'Andriamanitra izay leo akaikinao. Dia manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy amintsika tsirairay avy, dia tonga sondra eto amin'ity vohatry ny teny ity, satria tsisy zavatra afaka omenanao ankoatra ny teny eto. Ilay teny dia Jesosy Kristy, ilay mandrakizay, ilay velona mandrakizay, ilay mitondra fiainana ho aisanao. Ndaontsika hivavaka mba tena andray ny teny ianao, zasy ianao. Andray ny teny tsy ampahazarana, andray ny teny tena hoe amin'ny foary iaina ny teny amin'ny andavanandrom-piainantsika, ary ianao pratika ny tenin'Andriamanitra dia asandrato mivavakantsika. Ray masina tsara indray izay ny an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, mamay voninahitra sy mankalaza anao indray izay amin'ity maraina vaovao ity. Manandratra anao satria anao ilay Andriamanitray, ilay rainay be fity, ilay matoky eo amin'ny fiainanay, ilay tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay, ilay nanome anay Jesosy Kristy zanako ilay tokana maty hisolo anay, hisolo vona ao anay teo ambony hazo fijaliana noho ny fahotanay.
androany zay jesosy malala dia tena hoe femifakasitrahana anao satria nomenao opportunité manokana afaka hiain'ny teninao, afaka andray ny sitraponao indray, afaka tena hoe andray fiainana avy aminao. Izany anefa Jesosy dia tsy ho voarahinay mihitsy raha tsy miaraka amin'ny fanampiany fanainao masina. Jesosy malala ao ka amin'ny fanainao masina azo aina atao anatinay. Izay rehetrarehetra avy aminay Jesosy na efa nameno anay, na zavatra efa noentinay avy any ivelany ka heverinay fa efa fantatray Jesosy dia aoka hietry izany androany maraina. Fa aoka tena hoe hiaraka amin'ny fanampiany fanainao masina izay tena andre izay voahomana ao anay ary hanova zavatra maro eo anivon'ny tokantranonay, eo anivon'ny ankonanay ary manodidina anay zay namprandrahanao anay ihany koa Jesosy. Dia makasitraka indrindra Jesosy dia aoka ny teny rehetrarehetra izay ambara eto dia tsisy mihoatra na misy hena Jesosy fa izay rehetrarehetra avy aminao rery ihany no voalaza eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Aleloia, amen. Ny tenin'Andriamanitra rehefa mivavaka dia napetraka Andriamanitra tao am-poko dia hoe ankonana na olona mahatanteraka ny anjara voatendriny. Ny olona tsirairay avy dia tsarovy fa manana anjara voatendry no manana Andriamanitra ho azy. Zasy ianao dia manana anjara voatendry no manan'Andriamanitra ho azy ianao. Izao ilay anjara voatendry dia tsy inona fa ao amin'ny Isaia 3:7-20 ny laza ny tenin'Andriamanitra. Efa haitsika tsy enjery koa ngamba io mino fa efa betsaka amintsika mahalala ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia. Isaia 3:7 2:20 manao hoe izao olona noforono koa izao amin'ny anaran'i Jesosy, izao olona noforono koa izao no hanambara fiderana. Ny olona niforonon'Andriamanitra dia olona tokony hanambara fiderana an'Andriamanitra. Olona tsy tokony hanala baraka an'Andriamanitra ny olona noforonon'Andriamanitra. Noho izany ny tsika tsirairay avy izao dia natao fiderana an'Andriamanitra amin'ny fijoroantsika ao anivon'ny tokantranontsika eny amin'ny manodidina misy antsika. Aiza ny nanirahan'Andriamanitra anao amin'ny asan'Andriamanitra dia olona tokony hijoro ianao ho amin'Andriamanitra ho fiderana an'Andriamanitra. Jereo fa tamin'ny andro taloha dia Andriamanitra ny teny teto hoe olona noforonoko ahy ozy izy ny tenin'Andriamanitra dia hoe olona anankiray. Andriamanitra mifidy an'i Abrahama, mifidy an'i Jakoba izy ary mifidy an'i Isaka Andriamanitra. Tao amin'ny Genesis 7:20 Genesis 7:20 andin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary ahoriko ny fanekeko amiko sy ho aminao mba nitaranako mandimby anao hatramin'ny taranaka fara mandimby ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra ao sy taranako mandimby anao aho. Izay ny tenenin'Andriamanitra tamin'izy Abrahama, Jakoba, Isaka. Tsarovy tsara fa izay ny tenenin'Andriamanitra olona fidian'Andriamanitra, mifidy olona anankiray Andriamanitra tamin'ny testameta taloha. Jereo fa tamin'ny testameta taloha koa Andriamanitra dia mifidy firenena anankiray dia tsy izany fa fireneny Israely. Ao amin'ny Deutéronomie 7:5 misy an'io tenin'Andriamanitra hoe fa firenena masina ho an'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ozy izy ny tenin'Andriamanitra fa ianao ny fidian'i Jehovah Andriamanitra ao ho firenena rakitra sy ho azy. Jereo fa Andriamanitra taloha dia mifidy olona dia mifidy firenena anankiray. Fa rehefa tonga kosa Jesosy dia izao ao amin'ny Jaonina 7:9 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Jaonina 7:9 ny club d'enfant tena mahay tsara ny tenin'Andriamanitra ty hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny zanalay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Rehefa tonga Jesosy dia nifidiany zasy ianao izao tontolo izao. Ireo izay mino azy ozy izy tsy ho very dia rezay nandray an Jesosy. Dia noho izany dia ny olona rehetrarehetra rehefa nandray an Jesosy ny olona dia manana fanahy masina ny olona. Izay mandray an Jesosy, izay nisafidy ny andray an Jesosy ny tonga zanak'Andriamanitra no manana fanahy masina. Izay manana fanahy masina no afaka nideran'Andriamanitra aty aoriana.
marina hoe misy nividian'andriamanitra le famomezam-pahasoavana dia zao hoe afaka manao ny asan'andriamanitra ny olona anankiray fa mividian'andriamanitra ny anankiray ny olona anankiray ary nomeny ny tenany Jesosy Kristy mba hanana fanahy masina zao sy ianao afaka hideran'Andriamanitra. Ny Jaona voalohany toko 2:7 milaza manao hoe ny Jaona voalohany Jaona voalohany toko 2:7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izay rehetra mandany zanaka no tsy manana ny ray koa, izay manaiky ny zanaka no manana ny ray koa. Dia rehefa mandany zanaka ny olona anankiray dia tsy manana ny ray. Ary rehefa tsy manana ny ray ny olona anankiray dia tsy zanak'Andriamanitra izy zany fa mila manana an Jesosy ny olona anankiray vao tonga zanak'Andriamanitra manana ny fanahy masina. Jereo tsara ao amin'ny Jaona toko 2:20 Jaona toko 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary rehefa nilazany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy tamin'ny ray sy ny fanahy masina. Io le deuxième souffle tamin'ny fahaverezan'le tany Edena le nanontany Adamaseva dia very le fiainana dia nameny Jesosy indray ho antsika izay nandray anazy le fiainana dia tsy inona izany fa ny fanahy masina. Dia rehefa mahatonga na amin'ny tantaran'ireo zavatra hoe tsy maintsy manana ny fanahy masina ny olona anankiray. Rehefa nandray an'i Jesosy ny olona anankiray dia manana fanahy masina dia manana fiainana. Ny olona manana fiainana no afaka hideran'Andriamanitra. Ny olona tsy manana fiainana tsy afaka hideran'Andriamanitra mandrakizay satria misy fahafatesana ao aminy. Rehefa Jesosy rehefa tonga teto ambony tany dia name voninahitra ny ray foana izy. Izay ny zavatra nataon'i Jesosy. Izay zavatra tiany ray natao dia izay foana ny tanterahan'i Jesosy satria tao any ny fanahy masina. Izy le olona sy Andriamanitra tanteraka nisy ny fanahy masina dia isika indray rehefa tonga zanak'Andriamanitra dia namen'Andriamanitra ny deuxième souffle io fanahy masina dia afaka ho tonga tahaka an'i Jesosy tsika. Ny olona maty hoy aho dia tsy afaka nideran'Andriamanitra. Tsy afaka hisy fiderana zany eny am-bavanao. Tsy afaka iaina le fahatanterahany mazanak'Andriamanitra anao mihitsy ianao rehefa tsy manana ny fanahy masina. Ny olona tsirairay avy dia nomen'Andriamanitra opportunité hoe handray ny zanaka izy. Rehefa mandray ny zanaka tsy maintsy manana fanahy masina dia tarihan'ny fanahy masina mba hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny ao amin'ny Salamo 70 tena milaza an'izany mihitsy hoe Salamo 70 5 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe inona ny soa azo amin'ny rako sy ny hidinako any an-davaka hideranao va ny vovoka anambara ny fahamarinanao va izy. Rehefa ao amin'ny fahafatesana rehefa mitoetra amin'ny fahafatesana ny olona tsy manana an Jesosy hoy ao teo amin'ny voalohany teo dia hoe tsy manana fiainana izy tsy afaka hideran'Andriamanitra ny olona anankiray. Safidy ny olona anankiray avy ny handray na tsy handray an Jesosy izy. Tsy misy olona zany rehefa tonga ny fotoana ka hiteny amin'Andriamanitra hoe izay tsy nahafantatra anao. Fa tsy maintsy ny olona tsirairay avy tsy maintsy manana omen'Andriamanitra opportunité handray an Jesosy. Rehefa tonga ny fotoana dia tsy maintsy tsy afaka ny ametsina an'Andriamanitra zany ny olona tsirairay avy. Andaontsika tena hoe ame lanjan'i Jesosy le manana ny fanahy masina le ame antsika ny fanahy masina. Isika manana ny fanahy masina. Andaontsika ame lanjan'izany fitiavan'Andriamanitra atsika izany tamin'ny andraisantsika an Jesosy le fanahy masina ao anatintsika mba hahafahantsika mamea le fideranan'Andriamanitra mandrakariva eo amin'ny tenantsika sy ny fijoroantsika. Androany angamba ianao mety manontany inona ary izany tenen'ity mpanompon'Andriamanitra ity zany hoe inona ary izany le anjara voatendry nomen'Andriamanitra ho ahy mba ho tanterahako eo amin'ny ankonako sy eo amin'izay rehetrarehetra ampanorahan'Andriamanitra. Izany anjara voatendry izany amin'ny teny baiko dia hoe rôle attribué à l'homme selon Dieu izy na selon la volonté de Dieu. Ao amin'ny Genesis toko voalohany 20 Andriamanitra dia nametraka ny olona mba hitandrina sy hiasa any Edena. Very nefa ilay fahefana tao Edena satria tsy nanao ny sitrapon'Andriamanitra ny zanak'olombelona nanota izy ireo
Andriamanitra nefa nanome fahefana itenany olona manjaka ozy izy, manapa ozy izy, mitandrema ozy izy, tsy araka ny sitrapon'olona nefa fa araka ny sitrapo n'Andriamanitra. Zay le anjara voatendry tenenin'Andriamanitra antsika androany. Ny anjara voatendry dia hoe hiasa sy hitandrina ny sitrapon'Andriamanitra. Zay le fiderana tian'Andriamanitra ataontsika manomboka izao ao anivon'ny tokantrano misy atsika. Inona le sitrapon'Andriamanitra ao tokantrano ho amin'ny vavy, ho an'ny lahy fa voateny foana eto izany. Vehivavy maneke, lehilahy tiava. Zay le sitrapon'Andriamanitra, zay le anjara voatendry tian'Andriamanitra ho tandremantsika. Ndao tsika androany manana fanahy masiny tsika, efa manana Jesosy araka ny voalazako teny aloha hoe manana fanahy masiny tsika, afaka tarihan'ny fanahy masiny tsika. Mety sarotra amintsika izany indraindray. Misy fotoana tena hoe mafy izany, misy fotoana ohatrany hoe tsy évident mihitsy le zavatra tenen'le le vadinao hoe mandehana ry, dia ianao rehefa mbola mitoetra amin'ny maha-olona anao ianao dia ohatrany tsy te-hanao an'izany ianao. Fa rehefa manaiky ianao dia jereo fa mety ny zavatra rehetra. Misy vavolombelona kely hozaraiko amintsika momba izay zavatra izay, tena zavatra ohatrany hoe ilôzika be ilay zavatra nitranga teo amin'ny fiainanay, fa izao ho vavolombelona kely lazaiko aminareo dia izao ho voninahitra Andriamanitra rery ihany ilay izy. Nisy fotoana izay efa ela kely dia vidy fiara izay. Dia rehefa mividy fiara izay dia nisy saoma nytenen'ilay olona dia jery anahy ilay vadiko dia ozy izy hoe tsy mety izany ho dia nefa tiany be ilay fiara. Dia ozy izy hoe andrasy fahampianan'izao ilay volanao, ozy izy miantso ilay olona. Ilay saoma nefa tena mbola midangana be ny tenen'ilay olona. Dia ozy izy tsy manana an'izany tsika. Ampiana ozy izy miantso ilay olona. Dia nanomboka nangina ahako. Nangina tany anatiko. Fa mbola nisy kely ihany nitabataba hoe aiza koa ny mianana an'izany dia izany ve dia omena ilay olona io zavatra io ve dia ohatry ny teny an'izany ihany fa tsy niteny teo amin'ny vava fa ny tany am-po ihany izany. Dia nangina. Dia nefa rehefa tonga ny fotoana dia jerena ilay fiara kay nanomboka hitapo motera ilay fiara. Nefa ny saoma tena hoe nidangana be ilay saoma namena an'ilay olona. Dia tany anatiko izany izy kely hoe raha mba nanaraka ny teniko izao izy dia mba tsy nahazo an'io zavatra io izay. Fa vavaka ako, tsy niteny anazy ako na nandatsy azy hoe hitanao izany raha mba nanaraka ianao dia tsy ohatr'izao ny problème, ohatr'izao sy ohatr'izao. Fa mivavaka dia nisaotra Jesosy izany fa io zavatra misy. Dia mipetraka teo ilay zavatra sy le fiara satria efa tsy hanamboarana anazy ariko. Ilay vola tokony mety hoe nanamboarana mbola nameny an'ilay olona koa. Dia nangina. Dia mivavaka. Dia taoririana kely rehefa nandeha ny fotoana dia misy fotoana izany tena ohatrany hoe tavajery ihany izay ilay tsy mibanjina Jesosy dia tsy mahita ilay sitrapon'Andriamanitra manaiky fotsiny. Dia mijery kely ilay zavatra tia indray ilay izy mandeha tokotany dia mahita ilay izy io dia ohatr'izany. Fa rehefa tonga amin'ny fotoana anankiray nanapahana hevitra tena hoe nangina hatramin'ny farany, hatrany anaty hoe Jesosy izay izany sitraponao fa misaotra betsaka fa ity izany mety aminay. Dia okay. Nisy fotoana nisy olona niteny tamiko, za ozy izy nanao voady ozy izy fa hanamboatra ny fiaranareo io aho ozy izy. Tena izany ozy fona tamin'i Jesosy satria nindrafon'i Jesosy tena hoe lehibe sady tsara ny fitiavan'i Jesosy atsika. Ny tian'i Jesosy amintsika fotsiny dia izao hoe miverena miverena amin'ilay anjara voatendry dia ilay sitrapon'Andriamanitra tokony iainantsika isan'andro. Vehivavy maneke, lehilahy tiava fotsiny izay fotsiny anie tadiavin'Andriamanitra fa marina fa rehefa eo amin'ny nofo ilay izy dia tena mafy. Fa tena hoe nandohalika dia nisaotra an'i Jesosy. Tena hoe vola be, tsy vola kely nanamboaran'ilay olona ilay izy fa tena hoe nomen'ilay olona ilay izy. Vita soma tsara ilay fiara, tena hoe voninahitra an'i Jesosy ho azy irery ny voninahitra fa tsy hoe izaho nanao an'ilay inona koa fa ilay Jesosy namindra fo tamiko nanao an'ilay zavatra. Dia andaontsika tena hoe ametraka lanja n'izay anjara voatendritsika izay. Inona ilay anjara voatendry nomen'Andriamanitra anao? Maneke ianao raha vehivavy, lehilahy ianao tiavan'Andriamanitra. Tsara tsika hoe manao zavatra be dia be ifetsiketsehana ety avela mba hahatonga an'Andriamanitra hiasa. Fa izao ny tena tian'Andriamanitra amintsika dia izao hoe hiderana azy hanao sitrapon'Andriamanitra isan'andro eo anivon'ny ankonana io. Io ankonana io mantsy ny testa voalohany anao. Io ankonana io ny taratry ny lanitra hijerevan'Andriamanitra tokoa hoe tena ho any amin'ilay fiainana mandrakizay tokoa ve ity zanako ity? Sa mbola hitoetra eto amin'ity tany ity?
satria teneniko anao fa 70 taona ozy izy ny tenin'Andriamanitra na 20 taona dia sisak'izay dia indra fon'Andriamanitra fotsiny. Andeontsika tsy hanararoatra ny indra fon'Andriamanitra. Andeontsika tsy hanararoatra hoe mbola misy foana ny fotoana. Fa andeontsika araka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra hoe raha tonga ny fotoana miteninao Andriamanitra androany hoe ndao hitoetra, ndao anaiky ny tenin'Andriamanitra, ina tenin'ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa tao. Andeontsika ozy izy tena hoe anaiky an'Andriamanitra, anao ny sitrapon'Andriamanitra izay lazain'Andriamanitra amintsika. Ny olona mitoetra eo amin'ny nofo dia tsy afaka ny anao an'izany, tsy afaka natateraka an'izany tenin'Andriamanitra izany, tsy afaka natateraka ny anjara voatendry andrasan'Andriamanitra azy ny olona tsy araka nofo satria tsy mahalala ny sitrapon'Andriamanitra. Ny ao Matthieu 7:2-10 milaza manao hoe Matthieu 7:2 2:11 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary namaly izy ka nanao taminy hoe satria ianareo no navelana hahalala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa ireny kosa tsy mba nahavela. Tsy Andriamanitra raha tsy fanahy akoriny dia hoe tsy havela ny hafantatra ny sitrapon'Andriamanitra ny olona rehetrarehetra fa satria safidy ny olona anankiray tsy handray an'i Jesosy dia tsy afaka niasa ny fanahy masina dia laza hoe tsy nahavela halala izy. Ahoana kosa moa Andriamanitra nge ny teny malalaka ny olona raiso ange Jesosy dia amena anareo nge manampy anareo ny zavatra rehetra satria ny fanahy masina ao anatintsika manampy antsika mahatateraka ny sitrapon'Andriamanitra dia izay mahatonga ireny olona maro be ireny tena hoe tsy mahalala an'ilay sitrapon'Andriamanitra, tsy mahalala an'ilay hoe inona ilay anjara voatendry tokony ho tanterahana eo anatrehan'Andriamanitra dia izao hoe andaontsika velominy etaetanao androany. Izay ilay teneniko misy fotoana eto miteny foana hoe arakaraka ny habean'ny etaetan'ny olona no hamangin'Andriamanitra azy. Rehefa kelikely ny etaetanao an'Andriamanitra dia nagody kely ohatran'iny ary dia ampy anao ho amin'ny fahalalanao an'Andriamanitra. Fa rehefa tena lehibe ny etaetanao an'Andriamanitra dia afaka hamangy ianao mihoatra Andriamanitra, afaka natateraka ny anjara voatendrinao ianao miaraka amin'Andriamanitra. Ny olona manatateraka ny andalam-panataterahana ny anjara voatendry dia izao hoe olona miavaka, olona tsy fanao an'izao tontolo izao. Jereo vakitsika ny Romanina 12:12 Romanina 12:12 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary aza manaraka ny fanao an'izao tontolo izao fa miovaha ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Raha vadikitsika dia hoe ary aza manaraka ny fanao an'izao tontolo izao fa miovaha ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny anjara voatendrinareo avy amin'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Noho izany ao ririna kely ao amin'ny 12:12 dia inona daholo ilay zavatra rehetrarehetra hoe mifalia amin'ny fanantenana, mahareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana, mantrano olona masina araka izay ilaina, masotoa mampiditra ny vahiny, misaora izay manenjika anareo, misaora fa aza manozona, miaraha mifaly amin'izay fialy, ary miaraha mitomany amin'izay mitomany, miraisa saina, aza mihevitra an'izay iavinavina, fa aoka mba ho zatra amin'ny fietrena ianareo, aza manao ny tenanareo endry, aza mamaly ratsy na amin'izy na amin'izy, miomana anao izay mamendrika eo mason'ny olona rehetra, ary raha azo atao izy dia ataovy izay ivananareo amin'ny olona rehetra. Jereo izany ny tenin'Andriamanitra. Mety izay ilay teneniko hoe ny olona manatateraka ny anjara voatendriny dia tsy manao ny fanao an'izao tontolo izao fa manao ny zalizainy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina 12:12 ka hatramin'ny 20 io. Ao amin'ny 20 ary izy dia manao hoe raha naona ny fahavalonao mehoanina izy, raha mangety ety izy omeo sotroina, fa raha manao izany ianao dia hanambatra vainafo eo andohany. Indraindray tsika dia manao hoe vainafo eo andohany, tsy hoe alatsak'Andriamanitra ny afo dia homay indray ilay olona fa izay hoe ny fanaovantsika tsara, famalitsika tsara n'ilay ratsy nataonan'ny olona antsika dia izao hoe mampatonga saina n'ilay olona fa ahoana tokoa fa misy zavatra miavaka any amin'iny olona.
ataovy misy zavatra miavaka ao anatinao eo aminao eo amin'ny fitondrantenanao satria izay ny tarafin'ny olona ianao nge ny tarafin'ny olona ianao nge ny jerevan'ny olona manahoana tokoa ianao eny amin'ny manodidina eo amin'ny ankonanao fa tsy hoe ilay teny maro lazainao indraindray fa tena makadilo sofina ny olona fa ianao ilay mijoro ny tiany olona jerena dia mahita an' Jesosy ho azy ilay olona dia lasa mandray amin'ny fanahy masina satria manana an' Jesosy dia lasa mitovy ianao koa ny olona satria isika no fahazavany zao tontolo zao misy fiaretana ary misy faharetana manatanteraka ny anjara voatendry jereo fa Josefa nge fakalany ralahany azy izy mpanompon'Andriamanitra nanosika azy teo amin'ilay trône nisy anazy fa raha ny tiany Josefa dia nitakisina teo amin'ny Jakoba foana izy raha ny tiany Josefa dia papa foana dia tsy misy zavatra hafa ankoatra amin'ny papa fa izy afaka manome zavatra any fa nefa voafetra Jakoba fa misy zavatra tsy voafetra tian'Andriamanitra ho raisiko sy ho raisinao aoriana amin'ny famezanao an'ilay sitrapon'Andriamanitra ilay anjara voatendrinao dia izay ny tian'Andriamanitra satria izao Jesosy ny teny hoe andeha hozy izy amboatra fitoerana ho anareo ary any amin'izay toerako ny toeranareo tsy azontsika imaginena izany toerana nomanin'Andriamanitra antsika izany mety misy toerana tena tsara indrindra heverinao eto ambony tany fa mihoatra lavitra no izany no manin'Andriamanitra sanao ilay toerana tsy misy fitomaniana intsony ilay toerana misy fifaliana ilay toerana tsy misy fahankiviana intsony ilay tsy misy olana intsony tsy tiantsika ve izany hoe ho any amin'izany tsika andriandro any andaotsika manomboka izao tena hoe ho falitsika anatanteraka ny anjara voatendritsika izay no manin'Andriamanitra tsika satria misy trône anankiray izay misy seza izay koa miandry anao andanitra ao dia andaotsika manomboka izao tena hoe hitoetra amin'ny sitrapon'Andriamanitra mba hahafahantsika ho tonga ao amin'ilay mandrakizay ilay anjara voatendrinao sy anjara voatendrika ho tanterahanao mba hatanteraka izay sitrapon'Andriamanitra izay dia andaotsika hivavaka mino aho fa misy zavatra voarainao androany satria efa tonga amin'ny fotoana dia tsy afaka manotsontsika satria tsika mila marina amin'ny fotoana koa tsika araka ny teny mpanompon'Andriamanitra teo mila marina amin'ny tenytsika mila marina amin'ny tenatsika mila marina amin'ny fotoana koa tsika dia andaotsika hivavaka hitsangana asako ianao mba hitsangana ao amin'izany tenin'Andriamanitra izany satria mino aho fa nandray zavatra ianao teto dia asandrato mivavaka ao fisaorana an'Andriamanitra ny amin'izay ny tenin'Andriamanitra izany ray masina tsara indrindra izay ny an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta dia raha sy manome voninahitra anao izay nakasitraka anao satria mahalala zafa miafina loatra izay rehefa mamatatra ny ao am-ponao amin'ny alalan'ny fanainao masina makasitraka indrindra dia manome voninahitra anao izay mino aho fa ho lehibe amin'izay ny etaeta lalina anao Jesosy malala amin'ny fanaovana ny sitraponao satria manana anjara voatendry izay ho tanterahana Jesosy malala ahafahanay ho tonga any amin'ilay fonenanao ilay mandrakizay izay no maninao anay ilay toerana tsara indrindra ilay toerana feno fifaliana feno voninahitra fa ampiko izay Jesosy satria mbola eto amin'izao tontolo izao ianao ny teny fa eto amin'izao tontolo izao ny ahitanay fahoriana fa matokio ianao fa ianao efa naresy izao tontolo izao ianao atao anatinay mahatonga anay mandresy Jesosy malala dia matoky izay manomboka izao Jesosy fa tsy hiaraka aminao mandrakariva iombona aminao mba hahafahanay hantanteraka izay voalazanao sy ny anjara voatendrinay tsirairay avy izao dia makasitraka sy manome voninahitra anao izay ray aho fa tena notahianao tanteraka tamin'ny alalan'ny teninao maro izay ny seseto dia makasitraka raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta nanaovako an'izany vavaka izany alleluia amen ndotsika andray amin'ny mpanompon'Andriamanitra alleluia afaka mipetraka tsika natanteraka ny fanatritsika ho voninahitr'Andriamanitra alleluia miomana ao amin'ny anjara voatendry amin'ny fanekena anao ny sitrapon'Andriamanitra isan'andro isan'andro anatin'ny fitatazana rakitra dia mampatsiahantsika ny amin'ny fotoanantsika ny zoma sy ny asabotsy samy eo amin'ny trampopokon'olona nalakely avokoa ny zoma manomboka amin'ny 4 sabotsy manomboka amin'ny 7 ora maraina raha omena 2 minitra tsika tsirairay avy anehoana fitiavanao tokantrano tsy miteny dia tahaka ny ahoana ny ahafahanao maneho an'izany mba saintsain-kely zay satria tsika mety mavita miteny fa tsy mahay maneho Andriamanitra nefa tsy niteny fotsiny nomeny ny zanany
fa naneho fitiavana izy tamin'ny nanomezany zanany fanehoana zava-dehibe no zavatra teneniny misy fampianarana anankiray zay teny efa ela be enko ny tenenina mpanompon'Andriamanitra anankiray dia tena manakotsako ao am-poko foana le izy hoe hoy ny ten'Andriamanitra ozy izy hoe zao ozy izy sahy mitory teny fampiasao ny teny rehefa ilainy zany. Alleloia. Dikan'izany mila tsika tena mahay maneho tenin'Andriamanitra ihany koa fa tsy hoe tia miheno fampianarana fotsiny ihany. Ny any an-trano afaka zarenao ny fampianarana fa ozy izy hoe le izy ve aloha efa asehoanao sa ahoana. Alleloia. Zay le tokantrano tena mijoro araka sitrapon'Andriamanitra faneho-pitiavana. Manasanao androany hitsangana ataontsika hivavaka voninahitr'Andriamanitra isaotra ny amin'ny teny izay nampitondrain'ny mpanompo mifanesy teo. Alleloia. Mila tsika tena mandray ny tenin'Andriamanitra izay natsipin'Andriamanitra teny ambavan'ny olona tsiraray avy satria mila mivonona tsika ny amin'ny fiovana isan'andro isan'andro. Vavaka tsika ary Jesosy misaotra anao zay ny amin'ny teny izay natsipinao teny ambavan'ny mpanomponao misaotra Jesosy satria fantatra fa nitanjonao dia ny amerina anay ho amin'ny fahamarinana mandrakariva. Misaotra Jesosy satria fantatra fa ny ao am-ponao Jesosy tena hitanay maneho ny sitraponao isan'andro isan'andro na ao an-tokantrano na eo am-panimpona na izay sy anao rery ao amin'le efitra mangingina dia mbola hita fa tanteraka ny sitraponao naiza toerana ny rahanao sy hitondranao anay Andriamanitra dia ka hita fa maneho fitiavana anao zay maneho zay fa ianao ny velona ao anatinay Andriamanitra amin'ny anaranao Jesosy misaotra satria tsapanay hoe tsy mandeha irery izahay ary vimbinao amin'ny teninao mandrakariva izahay tsy avelanao andeha hiatrika taninady zay nefa tsy mitondra fiadiana dia ny teninao Andriamanitra iray amin'ny anaranao Jesosy ninona renay teto Andriamanitra dia amin'ny anaran Jesosy ampianary zay hiatrika ny fiainanay amin'ny alalan'ny teny izay nampitondrainao mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy tsy mandeha irery tsy miady irery tsy mahatsiaro tena irery na mijoro rery eo ary izahay dia mbola tsy hatsiaro tena hoe irery satria Jesosy Kristy avy any Nazareta eo aminay ao aminay miaraka aminay momba anay isan'andro isan'andro. Tahio ny tokantrano tsiraray avy ho tokantrano maneho ny fahatsarana mihoatra noho ny zaridaina izay ivelany Andriamanitra ny fahatsarana tokony ao anatin'ny tokantranony tsiraray avy amin'ny anaranao Jesosy mivavaka izahay mba ho feno firetana feno fitiavana ny mpivady mpifankatia ny piray tapo mifandefitra mifankatia ny ankohonana ray manontolo ny olona miasa ao an-trano matsapa sy mahatsiaro fitiavana isaky mifoha maraina isan'andro aoka hitobaka ao an-tokantrano tsiraray avy ny fitiavan'Andriamanitra hanehoana fa ianao Kristy no velona eo amin'ny fiainanay tsiraray avy amin'ny anaran Jesosy. Alleluia. Ataontsika hivavaka ao an-tokantranontsika tsiraray avy raha tsandrina masina mandrakizay tahio ny tokantrano tsiraray avy feno fitiavana foana tsy ho ory fitiavana zany ny tokantrano tsiraray avy. Alleluia. Ho tokantrano mahatamana satria tokantrano feno anao Kristy ho tokantrano feno fahendrena satria miasa ny fanahy masina amin'ny anaran Jesosy. Alleluia. Amen. Raisintsodrano amin'ny anaran Jesosy. Hitanao ny Jehovah ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka hamindra fo aminao anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka nomeny anao fiadanana amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Zarao ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra matoy izao fahasoavan'Andriamanitra matoy izao anareo. Amen. Tahiny Jesosy taolontsika rehetra dia amin'ny zoma indray. Misaotra tompoko.